nanomboka tamin'ny 25 juin 2016 zany a dia mihatra ity dina be ity ato anatin'ny faritra atsimo Anjefana. Tapa-kevitra ny ampihatra ny dina be ny vahoaka rehetra ato anatin'ny faritra Antsimo Andefana. Fantatra izany tamin'ny fitsidiam-paritra izay nataon'ny colonel Rabegile lehibe ny faritra Antsimo Andefana nandritra ny fampafantarana ny fankatoavana avy amin'ny fitsarana ity sata hifampifehezana ato anatin'ny faritra ity. Ka ny farana ateto amin'ny distrika ny Beroroa raha efa voatetiny avokoa ny distrika sivy mandrafitra ny faritra Atsimo Andefana ity. Tsy azo anaovana politika, tsy fidianana tavan'olona na sarangan'olona ny ho fampiharana ny dina be. Tsy tadiavana olon-kafa avy any ivelan'ny faritra ihany koa ny ho fampanjakana izany fandripahalemana izany. Fa ino ny olana amintsika ary tsy hampandroso antsika? Ny olana tsisy afa-tsy ny tsy fisiany fandriam-pahalema. Zay no isarihako ny eritrerititsika eto ho tady avitsika olo baka ia koa ny hametsaka an'izay fandriam-pahalemana zay ato amin'ny distrikany Beroroa. Fizarana fitaovana toy ny telefona mba hahafahana mifandray sy faneva mba ho famantarana ny mpanatanteraka ny dina no nozaraina isaky ny komina rehetra ato anatin'ny faritra Antsimo Andefana. Tafaradia tamin'ny lehibe ny faritra Antranomo ireo tompon'andraikitra sy ny filaminana ka nanome baiko azy ireo mba hifanonampy sy hifanometanana amin'ireo mpanatanteraka dina mba ho fampanjakana ny fandripahalemana ato anatin'ny faritra izany.